mpanao fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manonona ny fahasoavany ho aminao. Mandinika lohahevitra vaovaontsika ry havana amin'ity volan'ity dia ny hoe mampahery ny fanahy masina. Andao homanintsika eo amin'ny fiderana ny FFBM fa 580 amin'ny roanjato 265 andininy voalohany faharoa ary fahadimy ary ny FFBM fa 470 amin'ny zato andininy voalohany faharoa ary fahatelo. Ary andeha atao eo mba masitsika ny perikopantsika androany dia izay hitantsika eo amin'ny jaona toko voalohany iarahantsika mamaky ny andininy fa 430. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Jesosy no zanak'Andriamanitra. Amen. Hitantsika eo amin'ny andininy fa 330 fa milaza Jaona mpanao batisa hoe izao tsy nahalala azy, tsy nahalala an Jesosy. Fa raha ny marina ry havana dia zanak'olona mpihavana Jaona mpanao batisa sy Jesosy. Fa raha fahakeliny izany dia tokony ho nahafantatra an Jesosy ary hanofo izy. Fa rehefa miteny Jaona hoe tsy nahalala azy aho dia ny tiany ambara dia hoe tsy nahalala an Jesosy ho zanak'Andriamanitra izy. Tsy nahafantatra an Jesosy ho ilay Mesia mpamonjy izy raha tsy nahita ilay fanahy tonga nidina teo amin'ny Jesosy ary nitoetra teo aminy. Ary fanahy masina io ihany tamin'ny fotoana izay tsy fantatsika no efa naniraka an Jaona mpanao batisa hanao batisa amin'ny rano. Izany hoe izay olona manana ny fanahy masina tarihan'ny fanahy masina ihany no mahafantatra an Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Taontsika mbola hivavaka hideran'Andriamanitra ny amin'izany fahamarinana izany. Midera sy mankalaza anao zahay ry Tompo malala anay io ary misaotra ny amin'ny tantaran'i Jaona mpanao batisa eto. Misaotra satria mampatsiaro anay ny tenanay izany. Fantatray Jesosy fa olona tsara fanahy, olona feno fahendrena, fa tsy fantatray izy ho zanak'Andriamanitra. Fantatray fa avy any Nazareta izy fa teraka tao Betlehema. Nianaranay tany amin'ny sekoly alahady fa nahavita fahagagana maro izy ary nanao fanoharana maro izy. Fa tsy fantatray izy ho zanak'Andriamanitra. Dia ilay zanak'Andriamanitra izay mila ekenay, tokony ekenay amin'ny fiainanay. Tsy anay ary tsy tianay izany manaiky izany. Jesosy ilay Mesia tonga hamonjy anay amin'ny fahotana. Makarary ny sofinay ary tsy tianay izany lazaina hoe mpanody izany. Fa aoka ianao fanahy masina hiasa ao aminay, hanazava ny sainay ary hanome anay fahalalana marina sy finoana mahavonjy fanahy. Fahalalana an Jesosy ho zanak'Andriamanitra ary hampanaiky anay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ifitia
andao reserentsika ny amin'ny romanina toko fahavalo andininy fahatelo ambin'ny folo tapany by perikopantsika androany any. Romanina toko fahavalo andininy fahatelo ambin'ny folo tapany by mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Amen. Ny fiainan'ny mpino izay no hamarinina tao amin'i Jesosy Kristy dia fiainana fenoina ny fanahy masina, fiainana entan'ny fanahy masina ary fiainana tarihin'ny fanahy masina. Ny soratra masina koa nefa ny manambara hoe eo dia eo ny asan'ny tena, eo ny asan'ny nofo izay tsy maintsy vonoina. Tsy maintsy vonoina satria mamono ilay fiainana atolotry ny fanahy masina. Tsy maintsy vonoina ny asan'ny nofo dia ilay fahazarana taloha, fahazarantsika taloha manindrahindra ny nofo ary manompo ny fitiavan-tena. Tsy maintsy vonoina ary ambara ny tompo antsika hoe ny fomba tokana aminona ny asan'ny tena dia amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ataontsika mbola hivavaka hisaotra amin'ny tompony amin'izany fahamarinana volamena izay omeny antsika izany. Vavaka isika. Misaotra anao zahay tompo malalo, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay. Noho ny fitiavanao anay dia no hamarinanao zahay tao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Ary no hamarinanao maimai-poana tamin'ny fahasoavanao. Misaotra mpamonjy malalo. Misaotra fa ampitandremanao zahay any hoe eo dia eo ny asan'ny tena, mbola eo tokoa ny asan'ny nofo. Ary tsy mampitandrina anay fotsiny ianao fa milaza aminay hoe tsy maintsy vonoina izany asan'ny tena izany. Ary atoronao anay ny fomba amonoana ny asan'ny tena dia amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Dia indro velarinay ao anatrehanao tompo izay mbola momba ny asan'ny nofo ao anatinay. Hitanao izay faharatsiana, ny filan'ny nofo, ny fitiavam-bola, ny fitiavan-tena, ny fahalainana, ny fahatezerana, ny faripo-tsampy Andriamanitra hitanao izany. Vonoinay izany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ampahareto izahay anatin'izany tompo. Ary omeo anay ny mbola hitandrina, hiambina, tario izahay fanahy masina ampahere izahay haharitra ka tsy hamela ny ota hanjaka amin'ny tenanay izay mety maty. Anarahanay ny filany dia ho voninay trao Andriamanitra ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. For
Andriamanitra mivoninahitra ho amintsika ny fahasoavany. Amen. Anio alahady 15 volana Mey 2024 alahady voalohany amin'izao volana Mey izao ary alahady 15 manaraka ny Paska. Andro lehibe eto amin'ny fiangonana tokoa satria natao andraisan-tanana sy anokanana ireo diakona sy loholona andian'ny finaritra. Mibanjina aloha hevitra vaovao isika manao hoe mampahery ny fanahy masina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana hiara isaotra sy iteran'Andriamanitra amin'ny firana salamo. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra Ray zanaka ary fanahy masino, Andriamanitra mampahery anay isan'andro isan'andro. Indreto izahay vahoakanao, mpirahalahy ao aminao, miara-miombom-bavaka noho izao andro lehibe ny fiangonana izao.
fadidinao aminay isan'andro ny famindramponao androtsahanao ny soa ny fiainanay ianao ilay Andriamanitra izay mitantana ny fiainan'ny fiangonana ka miantso sy mifidy mpanompo mba ho mpiara-miasa aminao indreto izahay matsiaro misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny zava-mahagaga izay ataonao aminay indrindra fa izao fiangonana misy anay izao Tompo malalo ao ankehitriny izahay misaotra anao ny amin'izao fotoana izao fa tsaroanay tokoa ny fitondranao anay tsirairay avy ny nanambinanao ny fiainanay fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavanao aminay isan'andro ianao ary mandrakotra ny famindramponao aminay tsy takatry ny sainay izany nefa dia iainanay sy velomanay indrindra ankehitriny ary izahay miombona eto manome voninahitra anao Andriamanitra noho ny fitiavanao anay koa raisy mba ho antrahakasitrahanao enatrehanao Tompo izao fanompoam-pivavahana izao tario lalana amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay andraizanay fampaherezana avy aminao indray mba hitomba amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara anao Jesosy Kristy izahay mba tena mpiompi-piainana aminao ihany koa dia matoky izahay fa eto ianao manatrika ny fotoana rehetra izay ho tanterahanay eto ary mampahery ny vahoakanao indray dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany ane izany amin'ny anaran'i Jesosy amen ry havana malala enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izay tia ny iainantsika sy velomantsika indray fa voasoratra hoe mifankatiava araka ny fifankatiava amin'ny mpirahalahy mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra mazotoa fa aza malaina ary eo ka fanafoa amin'ny fanomponan'ny Tompo amen ry havana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ko andeha hanantona ny Tompo ifona sy bebaka eo anatrehany ka hanaraka ao am-potsika izao vavaka izao Tompo nambara taminay indray ny sitraponao tamin'izao fotoana izao manoloana izany indrindra no mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay izahay fa tsy mba nifankatia izahay tsy niray iny izahay ary indrindra tamin'ny fanomponanao dia tsy mba nanao zava-dehibe izany izahay indraindray
fa izay tianay no nataonay ary izay nampalahelo ny fanainao masina no efa nataonay ihany koa efa nivily tamin'ny lalanao izahay matsiaro menatra sy mangay ahy izay Andriamanitra manoloana izany teninao izany koa indreto mitondra ny fonay torotoro eo anatrihanao mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao satria fantatra efa tsy misy mahay mamela ny elokay afa-tsy ianao irery ihany ny ran Jesosy Kristy hanadio anay hanafaka anay amin'ny lotonay sy amin'ny fahotanay rehetra izay nampalahelo anao mety nampalahelo ny hafa ihany koa mino sy matoky anefa izahay fa Andriamanitra tia anay ianao ka mamindra fo mamela ny elokay rehetra noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao fa amin'ny anarany rahateo no hanononanay izany vavaka izany amen. Antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana handray ny teny soa mahafaly izay ambaran'ny Tompo amintsika ho famelana ny helokontsika. Fa hoy ny Tompo, tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba homeny indray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Voavela ny helokareo no ny anaran'ny Tompo, midera azy. Amen.
antsika izay voavela iloka andeha isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoantsika izay ombony atsika amin'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raitso mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Vertsely nitsalra nanapaka Pôncio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitso avy any hoe finy tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Faly miarahaba ny ankizy tanora rehetra indray anatratra izao alahady maraina izao mangataka atsika hitsangana anatanteraka ny hira 220 isika. Ivavaka isika mivelona amin'ny teninao tokoa izay Andriamanitra ary tsy mitsahatra ny mampianatra anay izany teninao izany ianao indreto izay ankizy tanora ankehitriny manokatra ny fonay indray mba hitoera ny teninao izay tianao ambara aminay amin'izao anio izao ny fanahinao masina ampahery anay ahatakarana ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny soratra masina izay angalana ny afatra fohy ho antsika dia izay hitantsika ao amin'ny Job 7:13 ny andiny 4. Job 7:13 ny andiny 4. Rehefa samy nahita izany isika dia andeha raha atsika mamaky mafy be zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy ary ny fofinainy tsy toa no mamelona ahoana tsara hoe rakizy ilay voalaza ny soratra masina. Iza no efa nahita rivotra? Hitantsika ve ny rivotra? Ary miasa eo amin'ny fiainantsika raha ve ny rivotra? Iza ny afaka miaina tsy misy rivotra? Tsy misy. Nefa ny rivotra dia iainantsika sy velomantsika isan'andro. Dia tahaka izany ihany koa ny fanahy masina. Tsy hitantsika izy nefa miasa eo amin'ny fiainantsika, mampahery antsika. Tamin'ny voalohany Andriamanitra rehefa namorona ny olona dia naka vovotany izy dia novolavolainy. Dia rehefa vitany tsara hoe io fa mivoaka ho endrika olona ilay olona dia nitsofiny tamin'ny fofinainy dia lasa velona. Dia isika tsirairay avy izao ihany koa dia misy ny fanahin'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra no mamelona antsika. Ny fanahin'Andriamanitra no mbola mampijoro antsika tahaka izao. Rehefa tsy misy ny fanahy isika, rehefa tsy misy ny rivotra isika satria tsy hitantsika maso izy dia tahaka ny rivotra dia maninona isika? Maty. Rehefa tsy misy izany fanahin'Andriamanitra izany ihany koa isika ankizy tanora dia maty. Dia aokara ho tsaroantsika mandrakariva fa ny fanahin'Andriamanitra no mamelona antsika. Ny fanahin'Andriamanitra no mahatonga antsika hanantona anazy ary ny fanahin'Andriamanitra no mampahery antsika. Ina moa no lohahevitra banjintsika zao? Mampahery ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina ihany koa mampahery antsika amin'ny zavatra rehetra. Andeha hitsangana isika dia ho averintsika ilay andinin-tsoratra masina teo. Aiza no ahitantsika ilay andinin-tsoratra masina?
ahoana ny voasoratra ao amen ivavaka isika Jesosy misaotra anao izay fa omenao ny fanainao fa ny fanainao tokoa no mamelona anay tahaka izao dia faly izahay Jesosy satria nomenao izany dia ry izao anatinay mandrakariva ho tsaronay izany fa ianao no mamelona anay ary ny fanainao masina no mampahery anay dia ho ampaherezinao tokoa anay izay ankizy tanora amin'ny zavatra rehetra fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany amen mahazo mipetraka isanasio Fiombana amin'ny vavaka isika. Ankehitriny Andriamanitra no fotoana indray amanginao ny vahoakanao amin'ny alalan'ny teninao. Fanahy masino mitary lalananay mba ho tonga aina sy ireo anay ane ny teninao dia ho lay Jesosy tonga nofo ao anatinay tokoa mba hiainanay sy velomanay araka ny sitraponao. Fanahy masino azavao ny sainay hitarika anay ho amin'ny fahatakarana ny sitraponao. Eo ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ao ianao no hametraka ny teny rehetra ao am-bavany mba ho tafampita aminay tokoa ny hafatra ao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen hiaraka hamaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Joba toko 7:30 andino voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa masina ianao ry Joba, mihaino ny alahatra ary mandrenesa ny teniko rehetra. Indro fa efa nilopava aho miteny ato am-bavako ny lelako. Ny intsipoko no isehoko amin'ny teniko ary ny fahalalan'ny molotro no ho lazaina tsy asiana fitaka. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy ary ny fofinainy tsy toa no mamelona ahy. Raha ianao falio ary aho miomana ianao ka miatre tsara. Indro izao koa mba an'Andriamanitra tahaka anao ihany. Eny izao koa mba nosombinana avy tamin'ny tanimanga. Indro ny fampahatahorako tsy dia hampatahotra anao ary ny fesatra avy amiko tsy dia hitambesatra aminao. Filazantsara araka ny Zaona toko 1 ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Zaona toko 1 ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Ary Zaona nanambaraka nanao hoe izao nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromalala ka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nahalala azy fa izay naniraka anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinan'ny fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Faranantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 9 andiny 7 ka hatramin'ny 7:30. Romanina toko 9 ny andiny 7 ka hatramin'ny 7:30. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ihany aza ny tena no ny ota dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany ry rahalahy dia mpitrosa isika
tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Amen. Itsangana ny fiangonana natanteraka ny hira faharay sy roanjato ny andininy fahatelo itsenana ny afatr'Andriamanitra. Amin'ny fifaliana ry havana no ifanetrantsika eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao no ny fahasoavana lehibe amanginy ity fiangonana ity ka azahoana manokana na mandray tanana ireo mpanompon'Andriamanitra voafidy indray ho amin'ny taom-piasana 420 hatramin'ny 720 raha sitrapon'Andriamanitra. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, miarahaba ny komitin'ny fifidianana izay tena nitotona fotsy na andro na masaka izao fotoana izao teo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra. Miarahaba anareo ray aman-dreny ara-pivavahana na mpitondra fiangonana na laika tazaneto mifanotrona amin'ireto avantsika. Miarahaba anareo tompon'andraikitra ara-panjakana olom-boafidy na olom-boatendry tonga koa amin'izao fanompo-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izao. Ho antsika voakan'Andriamanitra tsy ankanavaka miombona amin'ity fotoana ity ry havana tonona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mampahery ny fanahy masina amin'ireo soratra masina izay efa novakiana tamintsika teo dia ny bokin'ny Romanina ka ny Romanina 9:5 hatramin'ny 7:10 no iarahantsika mandritra ny toriteny. Romanina 9:5 hatramin'ny 7:10. Efa nangatahan'ny mpiara-miasatra ny ampiandohana ny fanahy masina ary izany indrindra no mbola irina hitarika antsika andresy lahatsintsika mandritra ity fotoana ny afatra ity. Romanina 9:5 tafiditra ao anatin'ny boky izay manamarika ny maha-protestantantsika izany ry havana. Ny epistily nisoratan'i Paoly ho an'ny Romanina dia mifono fampianarana mahaveta-danja momba ny finoana ary fototra indrindra nametrahana ny fanitsipivavahana hatramin'izao ianantsika izao. Ny Romanina dia mampianatra foto-kevitra anankiray anisan'ny ampianariny hoe ny
asa-pamonjena vitany Kristy dia tsy nijanona teo amin'ny famelan-keloka ihany fa tonga indrindra amin'ny fahariana vaovao, fanomezana tena vaovao, nanesorana ny tenany ota ary nametrahana ny tenany fahamarinana, nanesorana ny olombelona eo ambany vahoan'ny fahotana ary ametrahana Andriamanitra azy ho amin'ny fanompoana ny fahamarinana. Ny toko voalohany andininy 9 hatramin'ny toko 9:7 dia mivoy izany foto-kevitra izany indrindra. Ary araka ny nanarahantsika azy teo, ato amin'ny Romanina toko 9:7 hatramin'ny 7:10 dia anisan'izany fizarana mivony amin'ny famelan-keloka sy ny fahariana vaovao izany. Azavaina mialoha ry havana ny fisian'ny voambolana anankitelo mifamatotra ary te ilaza amintsika ny amin'ny hoe fanahy masina. Eo amin'ny andininy 7 hatramin'ny 7:10 dia hitantsika ao ny filazana ny amin'ny hoe fanahin'Andriamanitra. Taratrao ny fanambarana ny amin'ny hoe fanahin'i Kristy ary tononinao ny filazana fohy manao hoe fanahy. Fa ireo fanambarana ireo na ireo teny ireo dia samy manondro ny fanahy masina avokoa. Zany hoe na ny fanahin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 7 na izay filazana hoe fanahin'i Kristy eo amin'ny andininy 7 ihany, na ny fanahy amin'ny fiandohana sora-baventy atao amin'izao perikopa izao dia samy te ilaza amintsika fiangonana ny amin'ny fanahy masina mampahery avokoa. Azavainy reto andiny tsoratra masiny reto zany ao amin'ny Korintianina 1:12 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, koa mampahafantatra anareo fa tsy misy olona ampiteneny ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy raha tsy amin'ny fanahy, ary tsy misy olona mahay manaiky any Jesosy Tompo raha tsy avy amin'ny fanahy masina. Ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahy masina dia milaza zavatra ray ihany dia ny fanahy masina. Ao amin'ny Titosy 2:7-5 fa ny mamaraparana indrindra dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy. Mifamatotra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina nampidininy avy any ambony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fanahin'i Kristy. Ao amin'ny Jaona 4:20 dia hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo, ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray indray avy amin'ny alalako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ireo andinindreo ry havana dia mampifamatotra ny teny hoe fanahin'Andriamanitra, fanahin'i Kristy ary fanahy samy manondro ny amin'ny fanahy masina. Zao soratra masina zao zany dia miresaka indrindra ny amin'ny hoe fanahy masina. Ka voalohany ny fanahy masina dia nampidin'Andriamanitra ho ao anatintsika. Mampidina ny fanahy masina ao anatintsika Andriamanitra. Mampahery ny fanahy masina ary ampidin'Andriamanitra ao anatintsika zany. Tsy vokatra mitsimoka avy amin'ny tany na afafy, tsy avy amin'ny eza ka ataontsika zanak'olombelona no azontsika ny fanahy masina, fa fanomezana avy any ambony zany. Ny asan'ny apôstôly toko 2:2 ry havana, mitantara indrindra ny nanomezana ny fanahy masina dia milaza fa nisy feonidina avy any an-danitra, nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo. Tena vokatra avy any an-danitra, fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fanahy masina, fa tsy avy amin'ny tany na avy amin'ny ezaka ataontsika olombelona.
tsy ezaka nataonao tsy ny fiazakazahantsika tamin'ny fanompoana no mampisy ny fanahy masina ao anatintsika fa tena fanomezana avy any ambony natolotr'Andriamanitra zany. Indraindray tsika dia mahateny manoloana ny olona maloka lavaka sendra ambanitsika dia hoe latsahan'ny fanahy masina izy dia mbanitsika. Indraindray mifanerasera amin'ny olona konjokonjo ka mba niteny dia hoe latsahan'ny fanahy masina izy dia mba niteny. Ary indraindray koa dia sendra ny olona kahihatra rehefa nangataka ianao ka nahazo dia faly ery latsahan'ny fanahy masina izy dia nanome. Izany tokoa ry havana. Ny asan'ny fanahy masina dia zavatra tsy hita hitantsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy hoe olona lalem-paika ianao voafidy dekona ka omen'Andriamanitra ny fanahy masina, tsy a na dia olona mety mifanohitra amin'izany azy ianao. Tena masika ary karazan'olona maro ianareo dia voafidy ary andatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina avy any ambony. Tsy hoe olona nianatra be ianao ka ataon'Andriamanitra ho mari-pahaizana ny fanahy masina dia ny fidina ianao ho dekona ka nomena ny fanahy masina. Tsy a fari-pahaizana samihafa no eny ampelantananareo na ny loholona na ny dekona amperinasa na ny voafidy fa ny fidina ianao ary nomeny ny fanahy masina mba hahery. Tsy hoe ianao nomendrika indrindra tamin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo ka napetra no dekona dia omeny ny fanahy masina. Tsy a ny mety ho farahidiny tany mpanota tahaka ny Paoly apôstôly ianao ka omeny ny fanahy masina mba ho velona amin'ny fahamarinana. Tsy hoe ianao lay tena raitra indrindra. Tsy a tsy izany fa nomeny avy any ambony ny fanahy masina ka ho antsika rehetra na ny dekona ho tokanana sy ho raisi-tanana, loholona ho raisi-tanana na isika vahoaka an'Andriamanitra. Tsy hoe noho ny aminao fa noho ny amin'Andriamanitra indrindra no anomezany ny fanahy masina ampahery antsika. Esory ny marika rehetra mety hamantarana anao na eo amin'ny sehatry ny asanao andavanandro na eo amin'ny sehatry ny fanompoana fa tsinotsinona izany. Ndeha hanetry tena ao anatrehan'ny tompo ka hiteny manao hoe dinio aho Andriamanitra ary angatao ny fanahy masina hampahery anao. Mampidana ny fanahy masina ao anatintsika Andriamanitra mba hampahery antsika. Tsarovy tsy ny amin'ny ezaka nataonao na ny fahatsaranao fampidiny avy any ambony zany, fanomezana, fahasoavana entiny mampahery ny mpanompo izay ny fidiny. Ny faharoa ry havana, raha manome ny fanahy masina Andriamanitra dia mamelona antsika. Mamelona antsika ny fanahy masina. Eo amin'ny 10 hatramin'ny 17 atao anatin'izao perikopa izao no ampianaran'ny Paoly apôstôly izany filazana ny amin'ny hoe mamelona ny fanahy masina. Manantitrantitra raha teo izay voalazan'ny Joba nentina tamintsika tao amin'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora. Mamelona antsika ny fanahy masina. Manomboka ny amin'ny Genesis dia hita fa rehefa no volavolain'Andriamanitra niainga tamin'ny vovotany ny olona dia tsy tonga olombelona raha tsy nofofony fofonaina mahavelona. Ny fanahy masina ao anatintsika dia manome fahavelomana na lazaina koa hoe ny fanahy masina ao anatintsika no manome ny fahavelomana. Ony Genesis 2:2-7 ary vovotany no namoronan'i Jehovah ny olona ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Olona
no fofon'Andriamanitra fofonaina mahavelona no tonga olombelona. Ao amin'ny Ezekela 7:30 rehefa nasiany tompo fofonaina ireo taolamaina dia nifanatona ka nihetsika. Nifanatona ka nihetsika. Ny fanahy masina mihitsy zany no miteraka fahavelomana eo amin'ny tsirairay. Araka ny voalaza tany am-piandohana riavana ny bokin'ny Romanina dia ifaharan'ny finoana kristianina protestanta eo amin'ny fampianarany. Ary raha manazava ireto andininy vitsivitsy ireto indrindra ny ray aman-dreny teo amin'ny fandisym-pivavahana Jean Calvin ny andininy 10 hatramin'ny 17. Ny filazany dia ny hoe ny olona tsy manana ny fanahy masina dia azo oharina amin'ny sarivongana, azo oharina amin'ny taolana mandehandeha, azo oharina amin'ny faty mitsangana, azo oharina amin'ny trano alo, azo oharina amin'ny fiarakodia efa konka, tsy mihetsika tsony lasa tranona koa isika, azo oharina amin'ny hazo ringitra. Azo nareo sary an-tsaina ve izany? Izany ray aman-dreny ny fandisym-pivavahana izany dia milaza mahitsy amintsika amin'ny fanazavana ireo andinin-tsoratra masin'ireo manao hoe raha tsy manana ny fanahy masina ianao dia sary vongana, tsy velona, sary ihany. Raha tsy manana ny fanahy masina ianao dia toy ny skelety mandehandeha, taolana mandehandeha. Raha tsy manana fanahy masina ianao dia toy ny trano alo nakaizan'ny olo tetỳ, rindrina sisa mijoro. Raha toka tsy manana ny fanahy masina ianao dia ohatry ny hazo ringitra rehefa ririnina. Fa teo am-pandiniana izany heviteny izany riavana dia nahazo sary an-tsaina zava-maniry anankiroa, ny paiso sy ny coco. Raha nanaraka tsara ianao dia any amin'ny farany teny hoe za dekonina paiso na za dekonina coco. Any an-tsainareo any zao dia efa misy hevitra hafa amin'izany paiso coco zany. Ny paiso dia voankazo mamoa amin'ny fotoany. Ringitra izy rehefa ririnina ary mitsimoka izy raha lohataona. Araka ny tonokalon'ny doksa hoe tafatsiry indray no maitso eto an-tokotaninay. Raha kopelana amin'ny paiso mavokely ranondray. Hainareo ankizy ve zany? Paiso zany nareo ankizy. Zay lay voankazo ringitra ririnina. Misy fotoana zany izy mamoa, mamelana, maitso, fa amin'ny vanim-potoana ny ririnina izy dia ringitra. Fa ao kosa ny coco. Ny coco dia voankazo velona sy mamoa mandavan-taona. Na dia vokatra coco azy izy anelanelan'ny novambra sy febroary. Mahatonga ny fiarahamonina ankehitriny hametraka solona anarana na filazana ny olona kinga sy maranitra iteny azy ireny manao hoe coco be iny. Naomboka amin'ny zazakely ka hatramin'ny olona manam-pahaizana coco be iny. Fa voankazo velona sy mamoa mandavan-taona. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, efa taona ny faharetan'ny taom-piasan'ny fiangonana. Ao anatin'izany no iasan'ireo voafidy rehetra tany amin'ny tompona any amin'ny sampana sy ny fikambanana ary indrindra ho an'ny dekona sy ny loholona. Ianareo izay efa teo am-perinasana izany fanompoana izany dia mahatsikaritra fa misy olona mety atao hoe tahaka ny paiso izy. Vanim-potoana ny ririnina ohatra ny hazo maty, trano alo, taolana mandehandeha ary mety sary vongana koa. Tsy hita mihitsy izy. Misy vanim-potoana tsy hita, indray izy hita. Dia tandray sao dia mitrango zany indray andrano dia hoe rakopelana amin'ny paiso, tafatsiry indray ny maitso. Fa aty am-piandohana
dia mieritreritra ianao hoe aera tena manana ny fanahy masinao dia toy ny voankazo voanio na kôkô ka mamelana mandavataona fa tsy paiso. Mamelona antsika riavana ny fanahy masina mba ho kristianina voanio ianao fa tsy paiso. Voanio dia hoe kôkô fa tsy hoe voanio fa tsy hoe dekônina voanio. Tena amelana mandavataona, hisy ravina mandavataona, hiasa mandra-pahatonga ny fiafaran'ny taom-piasana mba ho dekônina. Tena velo ny fanahy masina isika ary tsy ho tononona amintsika ny hoe fataiza foana, tsy ho lazaina amintsika ny hoe iny anga hita mihitsy. Tamin'ny fanokana sy ny fandraisan-tanana ihany izy no hita dia angamba rehefa ifaraparandray ny taom-piasana vao afaka hijery azy sika. Sanatria mifanohitra amin'izany moa rehefa ilay mitsotra eto izy vao bataitsika mpiara-miasa azany e. Indreo ary havana ny afatra anankiroa tao anatin'izao fotoana sarobidy eo amin'ny fiainanareo tsirairay ary indrindra masina eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao. Tsarovy fa mampahery ny fanahy masina nomen'Andriamanitra antsika avy any ambony, tsy nisy ny angarany izany na kely ianao lehibe ary indrindra isika dekônina sy loholona ankehitriny. Nomen'Andriamanitra izany fanahy masina izany mba hahatonga antsika ho fiangonana velona, ho dekônina mamoa ary miasa mandavataona. Kristy ilay tsy nitandro asasarana hialohantsika ho fianarana ho antsika ka hahatonga antsika tena ho velona amin'ny fanompona azy. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao indray izahay ny amin'ny teninao izay namanginao anay fiangonana ndamin'izao ora sy fotoana izao. Mampatsiahy anay indray fa efa nomenao ny fanahinao masina izahay. Tsy misy ezaka avy aminay Andriamanitra no nazahoanay izany fa fanomezana maimaim-poana izay raisinay ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay Andriamanitra fa izany herin'ny fanahinao izany mbola mampitsoro ny fiangonanao mandraka ankehitriny. Izany herin'ny fanahinao izany mbola ahafahanay manohitra ihany koa ny asan'ny nofo izay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra. Fa mamelona anay ihany koa ny fanahinao. Fa rehefa tsy mitoetra ao anatinay ny fanahinao masina dia tsy nitsinona ny fiainanay ary lasa manao zavatra mifanohitra amin'ny sitraponao izahay ary feno korontana ny fiainanay. Ny fanahinao masina no manafaka anay amin'ny aratsiana rehetra. Ny fanahinao masina no mampitodika anay aminao Andriamanitra. Ny fanahinao masina no atakaranay sy atsapanay ny herinao. Ny fanahinao masina no manokatra ny masonay ampahafantarinao anay ny fahamarinanao. Dia misaotra indrindra Tompo fa ny sitraka izany izahay dia nomenao ny fanahinao mba hahavelona anay. Ankehitriny ary izahay mivavaka aminao an'izao fiangonana izao. Indreto izahay Andriamanitra manolo tena ho anao indray, manavao izany eto anatrehanao. Anaiky ho ampiasainao, anaiky hiasana ny fanahinao masina ihany koa, hoentinao amin'izay rehetra sitraka ao, amin'izay antso sy fifidiananao anay tsirairay avy. Indrindra fa ireto mpanomponao marobe izay voafidy ho isan'ny dekônina, ho isan'ny loholona ihany koa. Ianao Andriamanitra no efa niantso sy nifidy azy ireo, anatanteraka ny asanao, anao ny fanomponanao eto anivon'ny fiangonana sy ny any ivelany ihany koa. Mampahery azy ireo anenao, ampaharitra azy amin'ny finoana, ampijoro azy mandrakariva ihany koa, ananany fahasahiana fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao irery ihany. Ny fanahinao masina ane, azo ao anatinay tsirairay avy, ahafahanay mandeha mitory ny filazantssaranao, maneho izany amin'ny olona rehetra, ka ny vokatry ny fanahy dia ho hita taratra eny amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ary andinika ny tenanay kosa izahay, raha toa ka mbola tsy mandeha amin'izany. Ankehitriny Andriamanitra, mivavaka aminao izahay, mametraka ampelantananao feno indray ny fiainanay.
indrindra fa izao herinandro vaovao omenao ho diavinay izao. Ianao Andriamanitra mahafantatra ny asanay tsirairay avy, ny fianarany zanakay, ho tahinao zany, ho ambininao anie izany, ho arovanao amin'ny asany ratsy rehetra anie izahay, ary ho ambany aloko ny elatrao no hitoeranay mandrakariva. Aza mafoy anay Andriamanitra, fa rakotry ny fahavalo ny fiainanay, raha tsy eo ianao dia tsy afaka ny anao na inona kory izahay. Ankehitriny Andriamanitra, amangy ireo izay tsy salamana ianao ka hanasitrana azy, ireo manamanjo ho ampiononao, ho ampaherezinao amin'ny alalan'ilay fanainao masina, ireo izay reraka kivy noho ny amin'izao fiainan'izao ampatahin'izainao, omenao hery indray, ho afaka hiatrika ny fiainany, ho afaka hiady amin'ny fiainany ihany koa. Matoko izay Andriamanitra fa tsara antoka tokoa izay rehetra miankina aminao, dia izahay reto ihany koa dia ho isan'izay mandray anjara ao amin'ny fanarenana ny firenenay, ka tsy jery fotsiny izay zava-manjo sy zavatra miatra amin'ny manodidina anay, fa hanana fahasahiana izay handray ny andraikitra izay tandrifinay tsirairay avy, ho fanampiana ny mpiarabelona aminay, satria efa nomenao ilay fanahy mahery izahay, hitoetra ao anatinay, hanangana anay indray ho firenena vanona, ho firenena sitraka ao Andriamanitra. Tompo malalo, tanterao aminay araka izay fa nirinao anay raha teo, izay rehetra anjara tandrifiny tsirairay avy. Fa Jesosy raha tonga eto izahay, manana ihany koa izay mba hetaheta-po sy fanirinay tiana hoentiny eo anatrehanao, dia indro mihainoanay ao anatin'izao vavaka mangina izao. Asandratray ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nampiombona anay ny vavaka manao hoe: Sainay eo izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay no izay hanina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny fononay hatramandrakizay. Amen. Izao isika ry havana dia hiroso ao amin'ny asa vavolombelona, ka ny hira fanampiny faharoa no tanterahantsika ao anatin'izany, ny andino voalohany.
hoy Jehovah kata Moses, malabuna fitula anggun Israel siam, ayat punya kamlau orang Tuhan, ayat punya tikere siam orang, kasihan oleh sini tugas, awak kita yang bawa itu saya, mulanya terpunga, kamu yang bersekolah dan mana kau disani. Sama kau ini nasional, mana kau disani? Kalau misalnya, misal kita yang harus sekarang, sakit mengalir, bau kecera kita tersandarkan, paisai kita, apa antara selfie dan buku diberikan Isau mengajar perkotaan ternyata yang berbuat sakit sekali dalam muda misalnya ada dalam pulau dalam informasi kemudian mana kami selesai dalam komunikasi ada tulisan buat itu itu orang itu sana Siti baik, Siti ada nama, kita ada sama dengan semua kehidupan ini waktu di sana, mau kita ini mau kita mati amsakan, kita sila amsakan, apa amsakan, biasa lokutan siapa yang lagi. Awak sendiri sepakai materi memang tidak yang kita ada semacam misi yang kamu tiada sama yang fitnah sendiri sana mungkin ujian lalu jangan kasar malam sampai malam lima nyari dengan cerita aku tak pun tidak lalu Pansau, pankuna, zau, ada fase berarti, Tuhan ada ini mengajar dari pankuna, misalnya bahasa dari Indonesia Amerika untuk dipunya bahasa. Atau kita tidak salah saya pun doa nasional zero alam semua kini yang penuh anugerah nanti karena zero ambil doa doa dari sana kemas ya nanti ma mana orang yang mana itu semua masih ya mana Bagi kita zero akan yung talaga ng program. Ang yan, mga maraming kapatid.
azatsika ireto izy manomboka amin'ny vehivavy mitokana ao izay azy ny vehivavy raisana manaraka koa ireo lehilahy izay mifanokana mindiasany lehilahy raisana ary mamaraka koa mifametrakanana ireo ray aman-dreny miomona eo amin'ny fiangonana. Dia amin'izay sy mizanaka ny masina no antarana sy andraisan-tanana nareo diretora na olona. Ny tanana miasa no manomboka ny anarana ary ao ny mantana sy mifaraisana ny tanana eto. Ireto avy no anaran'ireo diakona sy olona izay hotokanana sy ho raisi-tanana amin'izany. Tononona mialoha ny Andriamatoa sy Ramatoa isany. Andriambelo Bodo Felany Aina. Noro volony aina fanjahanitra. Raha arsandry any aina lova. Raha koto arsan rojo ny aina ambinitsoa. Raha koto ny rina andrianao tenaina zo. Raha koto zafy Lalatina Patricia. Raha lantony aina Sehelo. Raha Narvelo Livasoa. Raha Andriaminay Nivonisoa. Raha Andriana Solo Hasimboangy. Raha Samuely Ranjalalaina. Raha Soary Malala Hanitra Janine.
Rasolo ary manana ny rintsomamy. Raha vao ary manana no Orso Julie Reine. Raha Velomampianina Rovasoa Andry. Raha Velinarivo Louise Onilala Arson. Ravoniana Jocelyne. Ravonjatovo Fity Fandresena Ramilomanitra. Razafiarylala Josette Louise. Solomampiona Harvelnirina Josia Ismaël. Andria Mamonjy Fanjarosoa. Andriamparany Rosine Farasoa. Andriamasinoro Felana Santatra. Andriantovhery Hantra Kristina. Hantanirina Sola Antoniel. Rabarson Benjavolonioni Lalaina. Rabe Manantsoa Rabe Zato Tatiana. Rabenjarson Olivia Michel. Rabe Tokotany Noroary Malala Pakolonirina. Rabe Vaza Sitraka Mbolatina. Rafaramiadana Nifisoa Michel. Rahantriniala Fanirisoa Olivia. Raharjaona Jo.
raha ary manampy soa tambiny ana Tina Michel. Razo Arson amin'ny Regina Bakoly Arifelo. Rakoto Malala Lea Anik. Rakoto Mavitsik. Rakotonarivo Romy Valentina. Rakotonirgina Nivo Harlala. Rakotso Haja Saondra Lalao Jeanne Claudine. Rakotson Hubihar Sukati. Rakoto Vao Ramiara Penso. Ramaevanjatovo Mialy Sylvie. Ramaefarivo Nourher Lalande. Ramananandro Fanjayuket. Ramananarivo Sylvie Claire. Ramananourniena Nivo. Ramantrany Zakatiardina Soa. Raha miandry soa mbola miary soa. Raha mila manitra lala mianta mihaminirina. Raha Nelson Dina Arvelonirina. Randriambololona Rakotondraibe Harivololona. Randria Mihary Soa Nour Hassan. Randria Narbako Tina Bako Arivelo. Ranivo Mampiona Omega. Ranjala Anihel Nour Manana. Raha samy manana vololo sy tota feno.
Rasoa Zananive Marie Chantal. Rasoa Zanaparanier Malala Pakiret. Rasuluiri Harmalal. Ratsito Arso Dina Tantely. Ravangoni Gina Lalaine. Ravelor Malala Farahaina. Ravelor Manana Miarso. Ravelor Mancha Fuangadeline. Ravelor Sun Urtina. Raveltsonna Marie-Ange Tina Voirana. Ravel Mananso Nina Sylvia Romance. Razaverso Eleonor. Razafindrakotonarindry. Razayarso Francine. Razana Boangarso Odette. Razana Manana Finch. Rina Soa Andriary Manana Andriana Solo. Sivainy Solo Vonimboanginy Rina. Andria Malala Nirina Daniel. Andria Mampianina Fanirso Nilaina. Andria Manarivo Jean Fidèle. Andria Manoiso Azatina. Boucher Jonathan Missa Léandre.
Rabe Artsaona Tina Etienne. Rahirson Claude. Rakotor Foni Tojo Malala. Rakoto Malala Fenso David. Raler Manana Rifan Mezantsu. Ranev Louvasumbu Latine. Ranar Fun Miaza Kassain. Randimson Patrice. Renjiambulatina Jorge. Renjiamianta Tina Irmanan. Renjianu Manana Nena Appel. Ratsimba Safumbulatina. Rasafundra Tsimba de Santa Ferti. Andriamanantsu Hartahina. Andriamanjatu Mamdriamaeri. Andriamiarana Tahina Valoeri. Andriamihaja Mami. Andrianandrasana Rajoelina Richard Clément. Andriantso Mamnirina Gaspar. Andriatsimielina Sammanana. Taka
Gadisy Jean Kenny Stéphane. Fanomezantsoa Bezanahary Eritsina Andrianiany. Fetrahaly mihoatra Ainana Valona Marcel. Rabe Haja Arisata Clovis. Rabe Niarson Tina Nirgine. Rabe Rojo Mamtina Serge. Raharjaona Herniel. Raharjaona Nionja. Raharson Jean-Aimé. Rakoto Arnivo Jean Tovmahery Michel. Rakoto Arnivo Tantely Oliva. Rakoto Arsera Faly Nirgina. Rakoto Arsoa Mananandrianiana. Rakoto Arson Olivier. Rakoto Malalandriambahiny Arifetra. Rakoto Malala Domona Andriamasina. Rakoto Nirainy Ambinitsoa. Rakoto Seno Erina Arsoa. Rakoto Son Ranaivo Dina Stéphane. Rakoto Vao Ralambo Aina. Ralay Tsirofo Tojo Nirgina. Ralijaona Andry. Ramaefany Zatovo Ndretsa. Ramarokoto Tefinanahary Sia. Ramarolay Mahasoa Nirgina.
Rambalohery Andriambelorova. Rambalohery Liv. Rambalohery Tahina. Ramialson Mancharna Valna. Ramiandro Soa Harlivandria Miarina. Ramiandro Soa Narjaona. Ranevjaona Hermandimsoa. Ranevjaona Jean-Pierre. Randriamaro Velo Jorge. Randriana Lemanana Maminirina. Randriana Malala Christian Mami. Razouhanisson Patrick. Ranzouhanisson Tina Hersou. Samer Malala Hertina Sapin. Samuel na Wycliffe Joel. Ratsimba René Michel. Ratsirahonana Frank Yarvelo. Ravelonzato Tsiornirina. Ravokatra Fidiniavo. Ravonjatovo Serge Andrianjafy. Razafy Panjaritsa. Razafin-drabe Agason Andrianantenaina. Razafin-drakoto Andriatahina Soharmanda. Razakany Haja Tsilavolaza.
raha zakanay vo raha be mihoatra hihaja ny rina ireo loha olona andria manjato body vololona herin'ny rina andria mora manga raha zafindra be haga Chano Radzao Narvelo Hari Liliane Randimby Andritry ny ala Verjemy Randria Koto Marie Dorothée Rasolo Mandimby Riveson Rasolo Zanari René Auguste Boucher Harmisa Rachel Lalalao Andriam Tumbo Emmanuel Rapevasa Élisée Andriana Valona Randria Solomaifa Ravelo Arsovololona Rapevasa Élisée Andriana Valona Rafalason Cathy Rahary Malala Voanginy Rina Rahely Ramia Randraiso
Rakoto Arnivo Johnson Michel. Rakoto Arvony Ravelo Harfolona Tina Vero. Rakoto Maro Rufin William. Rakoto Malala Roger Arthur. Rakoto Ndravoavy Dieudonné. Ralzanany Claire. Ramalala Arjona Célestine Pierrette. Ramarolay Ainanirina John. Ramarolay Luca Nirina. Ramavoalso Antamanana. Ramavoalso Kalasahondra. Rambaloery Jean José. Ramialson Rahali Noronjanahary Bebiso. Ramiara Manana Antso. Ramilmancha Nournirgine. Ramilmancha Rakotondrazakalalao Miarimigine. Ranev Malalaniel. Arandria Manzato Noely. Ranuru Harmanitra Helnishin. Samueli Marie Marguerite. Rasoa Mananzara Emily. Rasoa Nevo Daniel. Rasoa Nanari Emily. Rasoa Normanana Elisabeth. Rasulu Farsule a Roselal.
Rasul zanany Noël Emmanuel. Ratsiraonana Lalaina Harlanto. Ravelo Arso Christine. Ravelo Manantsov Lolo Malala. Razafy Mahefa Saondra Giselle. Razafy Mandimby Bruno. Razanatra Soa Louise Aimé. Razana Piringa Saondra Shi Irene. O meu filho da terra tinha tomado a razão, não tem na minha mão, vou fundar na nova formatura, me quebra não. Mandar com a outra, ao que se mostra, se é pena a área sua, não, sabe que a lei é uma fantastia, me fala na lei, a área fala. Ao pisar na frente da sala margarida, se faz a mão com o suco da pau, vai curar sais ou pantura minha exploração. Ao que o que não liga para nós, ao que o nosso curador que sala margarida no mundo, ele mantou a me fazer, a me fazer na chave. A minha área de se eu não ganho as casas, mas eu não ganho, sabe? Sa
raiso amin'ny fahatokina ny tsodrano amin'ny fanokanana sy ny fandraisan-tanana anareo tononona amin'ny anaran'ny tompo manao hoe andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro indreo lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay izy aniatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandihana amin'ny hery ny faherezana amen. Petraka ianareo ry amina. Indre tsara sady mahafinaritra raha ny piralano miaramonina. Salamo fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato ny andiny voalohany. Izany teny soratra masina izany no iarabanantsika fiangonana rehetra amin'izao andro-pahasoavana, andro sarobidy ary andro saropady eto amin'ny fiainan'ny fiangonana. Andiny soratra masina ihany koa izay teny fifaneva hoentin'ny andian'ny diakona sy ny olona izay misalotra ny anarana finaritra hiasa amin'ny feptom-piasana 4:24 7:24. Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra izahay ny amin'izao fantanterahany fotoana fanokanana sy fandraisan-tanana izao. Vitan'Andriamanitra samy rery ry havana ny asany fa noho ny fitiavany dia nifidy anay 300 mianadahy mianaka izy ho mpiara-miasa aminy, ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina hitandrina izao vahoaka an'Andriamanitra izao ary izany no isaoranay an'Andriamanitra. Misaotra ihany koa anareo fiangona izay neto fitaovana hoentin'Andriamanitra nanatanterahana izany fifidianana anay izany. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina Andrianomanina Miarisoa izay mitarika ny amin'ny fitaizana lalipaka sy mitohy ho anay sy ny ankohonanay. Misaotra ny ankohonanay izay manohana sy mampahery anay mandrakariva ny amin'ny vavaka ahafahana manantanteraka izany asa fanompony izany. Anamarianay ny fiarahanay manomboka ny amin'ny fanitarana ny ambandain'ny fiangonana, ny amin'ny fiarahana miombona nijery izay ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra dia manolotra ho an'ny fiangonana izahay fafana fahitalavitra écran TV 85 pouces izay hitantsika amin'ny andaniny roa eo ambony rihana ary mbola misy ihany koa ny écran TV 32 pouces izay napetraka any amin'ny birao mpitandrina sy ato amin'ny mpikirakira ny zava-maneno sy ny sary. Izany dia vokatry ny asan'ny fanahy masina fahafoizana tao anatinay tsirairay avy ka nanaovana ny tsipaipaika ary dia nahafahana ny olitra ny vola hividianana sy karakarana an'izany 7,7 alina sy rahety sy 17 tapitrisa ariary 17,177,000 ariary. Fanahy masina ny ry havana ampahery atsika amin'izay zara fanompona misy atsika tsirairay avy ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Endry avana malala ampifaliana no isaorana an'Andriamanitra no ny fahatanterahany izao fotoam-pahasoavana lehibe atolony ny fiangonana eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana izao. Miarahaba antsika mpandray fanasan'ny tompo afaka nanolotra ireto ray aman-dreny mpiangonana ireto tamin'ny alalan'ny fifidianana ka nazahoana nanokana sy nandray tanana azy. Tsy tafiditra tao anatin'ny afatra ny votoatin'ny teny faneva ho amin'ny efataona natolotry ny filohan'ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona teo. Any am-pamaranana dia asiana ventikafatra kely ny amin'izany. Fa mitodika aminareo 300 mianadahy. Raha ao amin'ny hira izany dia inona raha ao amin'ny firana? Jereo any le hira. 300. Araka ny fanonana teo nisy taminareo ny tsy tonga no ny antony mazava tafita taty amin'ny komity ny fifidianana. Mampahery ireo efa osa ao amin'ny loholona, ireo tratry ny tsy fahasalamana ary manonona vavaka ho an'ireo amperinasy tsy tonga teto no ny antony samihafa. Misaotra anareo indrindra tamin'ny fanahin'ny fahafoizana izay noraisinareo avy amin'Andriamanitra ka nahafahanareo
nanolo-tanana ny fiangonana nametraka izao fitaovana izao ho fanampiana ny vahoaka an'Andriamanitra mba hiaina ny liturjia ny fanompompivavahana atao anatin'ny fiangonana. Fantatsika tokoa mantsy fa ho an'ny any ambony-driana dia tsy mahatazana ny aty ambany riana. Io no manampy azy ireo amin'ny sary. Ary sahirana mijery ny eny amin'ny pilipitra dia napetraka io fitaovana io ho amin'izany. Efa vita omaly ny fandraisana azy sy ny fisaorana natao teo anatrehan'Andriamanitra ary ny fametrahana izany fitaovana izany ho fitaovana tena ampiasaina tokoa amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny tenin'ny fiangonana, Andriamanitra amaly fitianareo tsiraray avy, nanome tanana na fohy tamin'izao asa izao. Andriamanitra mbola hanambina anareo indray amin'izao sisa izao. Raha mety ianareo dia mba ataovy isaky ny tsingerin-taona ny fandraisantana sy fanokana ny fanomezana lehibe. Feritreritra izany ry havana. Dia ny tompony mbola hitahiry antsika tokoa ary entana hatramin'ny farany. Ao amin'ny fiandohany ny fandaharana am-pelatana ny sasany amintsika fa tsy nahasiaka ny maro izany no misy fintiny hafatra izay miorina amin'ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato andininy voalohany. Ao amin'ny fanidika teny fanitsiana fahenina izy dia manao hoe endre tsy misy y ary misy teboka manaitra. Izany hoe manaitra ny mahita mpanompon'Andriamanitra miara-monina. Mpanompon'Andriamanitra miara-monina, miara-manompo. Ary ambaran'ny soratra masina fa mpirahalahy, izany mpino miara-manompo an'Andriamanitra izany. Tsara ny heviny dia hoe madio sambatra mahataona ny fiarahan'ny monina. Mahafinaritra izany hoe mateoty, mahasarika, mihaja sy feno fitiavana ary misy aina sy fahavelomana. Lay fiarahamoniny mpirahalahy, lay fiarahamoniny mpiara-manompo. Tsarovy ary ry havana ireo teboka fito nanafarana antsika amin'ny fiandohan'ny fandaharana. Voalohany, tsarovy fa iray tapo ao amin'i Jesosy Kristy isika. Faharoa, iray no mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Ny fahatelo, iray no niantso antsika dia Jesosy Kristy. Faefatra, iray no tompontsika dia Jesosy Kristy. Ny fahadimy, iray ny lanitra lovantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ny fahaenina, iray no fanantenantsika ao amin'i Jesosy Kristy dia ny fiainana mandrakizay. Ary ny fahafito, ray lalana ao amin'i Jesosy Kristy isika. Ny tonga ihany no arabaina komareta hatramin'ny farany. Indray androany dia ho finaritra ny tompo hanonina aminao sy amintsika rehetra ilay teny mpitahiana manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mivavaka ho anareo ny mpitandrina sy ny fiangonana. Ary hoy ny teny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra araka ny salamo 5:7 manao hoe miderahan'i Jehova fa tsara izy mankalaza ny anarany fa mahafinaritra zany. Amen. Dia ny tompo ary hitahiry ny momba antsika rehetra ao anatin'ny fiombonana mba ho taratra tokoa eo ambany fitarihan'ny fiara-miasantsika ny fiarahamoniny mpirahalahy eto amin'ity fitandremana ity. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. Mankasitraka indrindra ho voninahitra Andriamanitra irery any. Tonga amin'ny famaranana ny tapany voalohany amin'izao fanompoam-bivavahana izao isika ry havana. Ny tapany faharoa moa dia trehana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Amin'izany fandraisana ny fanasan'ny tompo izany noho ny fivahiniananao mamaly ny fanasan'ny reto ray aman-dren'ny mpiangonana na aviaiza ianao na aviaiza fiangonana nisy ianao isoratanao ho mpandray fanasan'ny tompo tsara homana sy madio am-po ianao dia manasanao
iombona aminay amin'izao latabatra masina izao any amin'ny tapany faharoa. Mitsangana riavana iomana andraintsodrano amin'ny hira fahadimy amby efapolo amby dimanjato endre izany hafaliana andininy voalohany. Raiso amin'ny finoana ny jodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy ianareo any ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo amindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo anome anareo fiadanana. Mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Petraka manonona vavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.